raha iresaka ny mahakasika ny volany CLD izay natokana ho an'ireo sombambahoaka ampiasaina mba hampandrosoana ny distrikta izay sahan'izy ireo ao anatin'ny 5 taona mandritra ny fotoam-piasan'izy ireo ka izay no horesana amintsika atao anatin'ity video ity amin'ny hoe aiza daholo ireo volany CLD izay natokana ho an'ireo sombambahoaka izay ary mety misy ve ny fanaraha-maso ankaiky raha toa ka tsy mipaka amin'izay asa nirasana amin'izy ireo amin'izay fampiasana volany CLD izay ny fandanina atao amin'izay vola izay sa ahoana ary raha toa ka tsy tanteraka moa izay fampiasana any volany CLD izay amin'ny asa izay tokony handanina azy dia mety hoisy ve ny sazy izay azon'ireo sombambahoaka izay tsy nahavita nampiasa an'izany volany CLD zany amin'ny tokony handanina azy ao anatin'ny distrikta izay sahan'izy ireo ka izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa amin'ny sesy tonga tawatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avy hatrany toka de vavana ndawary isaky ny 5 taona moa isika dia mifidy ny sombambahoaka mba hisolo ny vavan'ny vahoaka rehetra manerana ny distrikta moa izany natao moa izany fifidianana izany mba hisiny solon-tenan'ny vahoaka tsirairay amin'ny fampitana ireo hetetan'ny vahoaka izay manerana ny distrikta tsirairay eto amin'ny tany sy ny firenena satria mantsy raha toa ka ny vahoaka rehetra no samby ndihilahatra ho ao tsimbazaza avokoa andeha hitatitra an'izay maharary azy zay atako angambany fa tsy ho tafiditra ao tsimbazaza daholy ny vahoaka rehetra manerana ny nosy ka izay no antony ray lehibe nahatonga an'izay fifidianana sombambahoaka izay mba hitondra ny hetetan'ny vahoaka tsirairay ao tsimbazaza ao izany hoe mba hampita an'izany any amin'ny fitondrana faratampony izay sombambahoaka zay nefa dia tsy tonga ho azy fa vokatry ny fifidianana izay nataontsika vahoaka tsirairay fa milohan'izay fifidianana zay nefa dia iaraha mahita sy iaraha mahalala fa tsy maintsy misy ny fampilezan-kevitra izay ataon'ireo kandidat tsirairay mba hoentina handresen-dahatra ny vahoaka amin'ny distrikta tsirairay izay hita manerana ny nosy ka izay kandida izay hitany vahoaka fa maharesy lahatra azy ino matetika no voafidy ary izay no solovavan'izy ireo ao anatin'ny 5 taona be izao ka noho izany dia toy ny mikotitsipa ihany io samy miezaky ny mandresy lahatra avokoa ireo kandidat tsirairay misy aza moa ireo zay tena manao kopakambava mihitsy mba hahatonga an'ireo vahoaka rehetra mba ho babo amin'izay programanasany sy ny vinavinan'izay ary izay tsy dia mahay mandainga loatra moa amin'izany fotoana izany dia tsy mahazo vaty mihitsy ary raha toa ka mijoro amin'ny fahamarinana hatrany matetika dia tsy tiany vahoaka mihitsy efa hatramin'izay moa izany ka eo indrindra no mahatonga an'ireo kandidat tsirairay miezaka mandresy lahatra ny vahoaka amin'ny fizarana zavatra maro isan-karazany eo ihany koa ny famarantenana isan-karazany izay atao amin'ny vahoaka mba tonga an'ireo vahoaka avy hatrany tonga de matory amin'izay fampatoriana amin'ny fampilezan-kevitra izay ka tsy mahita ny tena marina intsony raha raisitsika ohatra izao misy kandida anankiroa izay samby mirotsaka hovidinina ho sombambahoaka amina distrikta anankiray ny iray dia avy hatrany milaza ny zavatra mahitsy sy marina be fa ny iray kosa dia tena mahay mandainga ary mahay mandahateny avy hatrany ilay tena mahay mandainga sy mahay mandahateny no fidin'ny vahoaka satria izay moa mahatonga ny taolo ny teny foana hoe ny marina mitavozavoza dia tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra ary ny politika raha temo raha dika amin'ny teny tsotra izay malalaka be dia ao anatin'ny politika izay misy ny fiolakolahana izany hoe tsy maintsy misy ny laingalainga ary tsy maintsy misy ny famezivezenana ny sainy tsirairay izay moa ny atao hoe politika ka noho izany dia azo lazaina fa vitsy ny politika izay tena madio izany efa hatramin'izay ny siny izany politika izany tsy maintsy misy foana ny fikafika madinika isan-karazany mba hahatongavana amin'izay tanjona mba ho lany izay matetika ihany koa isika mahita fa tena miazakazaka ny olona rehetra mba hirotsaka hovidina amin'izany sombambahoaka izany
na dia efa lafo tahaka ninona aza ny caution izay aloha mba ahafahana mirotsaka vidinina amin'izany sombamboaka izany dia tsy mampaninona ny tsirairay izany fa avy hatrany mandohan'ilay caution ary iny fa mirotsaka vidinina ho sombambahoaka. Maro amintsika no milaza fa ny antony mahatonga any ireo izay mandoha vola mankarena hirotsahako vidinina sombambahoaka neka tena fitiavana ny vahoaka sy ny fitiavana hampandroso ary ihany koa ny fitiavan-tanindrazana nefa dia raha dinihana lalina sy fakafakaina le izy tsy dia amin'izay loatra. Ka eo indrindra ny fantaniana izay mipetraka manao hoe tena fitiavan-tanindrazana sy fitiavam-bahoaka ve no antony mahatonga an'ireo kandida izay miazakazaka hirotsaka vidinina sombambahoaka sa fitiavan-tseza sy fitiavam-bola. Io ny fantaniana izay mipetraka ao andohan'ny tsirairay raha vao maheno an'izay firotsahako vidinina amin'ny sombambahoaka sy ny maro hafa izay. Raha toa mantsy tena fitiavana hampandroso sy fitiavana an'ny vahoaka no antony hirotsahana amin'izay sombambahoaka izay ny voalohany indrindra dia tokony tsy nasina an'ilay caution. Amin'izay mantsy afaka mirotsaka daholy izay olona rehetra tokony hirotsaka fa tsy izay manambola ihany no afaka mirotsaka amin'izay fotoana izay. Amin'izay mantsy tena hita miharihary fa ilay olona izay tena mankatia ny vahoaka sy tena eo ankaiky ny fony vahoaka no holany amin'izay fotoana izay. Ny zavatra hita mantsy matetika ny olona izay tena vonona hampandroso matetika tsy manambola fa izay manambola nefa ny matetika tsy vonona hampandroso ka zavatra roa samihafa izany. Ka izay indrindra no tokony antony iray voalohany hanafanana an'ilay caution raha ny hevitriko manokana. Ny faharoa manaraka izany raha ny tsapa sy hita hatreto dia maro ireo tombontsoa izay azon'ireo sombambahoaka vantany voalan'ny sombambahoaka izy. Raha tsy ilaza isika afa-tsy ny carburant fotsiny dia efa antapitrisany maro no volan'ny carburant ho an'ireo sombambahoaka ireo. Eo ihany koa ny andamin'ite isan-karazany izay sitrahin'ireo sombambahoaka mandritra ny fotoana izay mahasombambahoaka azy zay. Ka noho izay antony izay no mahatonga an'ireo rehetra izay vantany voalan'izay sombambahoaka izay dia tsy te hiala mihitsy amin'izay mahasombambahoaka azy zay satria mamy ny seza ary mamy ihany koa ny vola. Tsy vitan'izay fa misy amin'izy ireo aza dia lasa matavy mihitsy rehefa tonga amin'ny toerana mahasombambahoaka azy zay satria dia tena miadana tokoa ireo sombambahoaka vantany voalany izy. Tsy vitsy amin'izy ireo rehefa lany sombambahoaka na ny distrikta izay nahalany azy aza dia matetika tsy dia hitany firy ao anatin'ny 5 taona izay mahasombambahoaka azy zay fa ao an-tanin'ny renivohitra ao izy no mipetraka fa any amin'ny distrikta izay nahalany azy dia tsy dia jerevany firy akory. Eo ihany koa ny volan'ny CLDC ady izay mampametra-pantaniana ny be sy ny maro ihany raha ny fantatra dia antapitrisany maro ny vola izay natokana hampandrosoana ny distrikta tsirairay izay nahalany an'ireo sombambahoaka ireo. Fa ny mahagaga nefa dia misy amin'ireo distrikta sasany dia tena voamay azafady ranovana ary tsy hita mazava ny tena nandaniana an'izany volan'ny CLDC ady izany. Ka izany rehetra izany mahatonga ny be sy ny maro mametra-pantaniana amin'ilay hoe moa ve tsy dia misy fanaraha-maso intsony ireny vola an'izay CLDC ady izay tsy hita mazava ny fandaniana azy ireny vantany voatapitra ny fepitoana mahasombambahoaka an'ireo sombambahoaka izay nitondra teo aloha sa ahoana ny tena fandehan'izy ity satria mantsy vantany voatapitra ny fepitoana izay nitondran'ireo sombambahoaka ireo avy hatrany dia misy olo sombambahoaka vaovao indray fa ny teo aloha dia na dia tsisy tatitra mazava aza fa toa lasa vitany mangingina fotsiny fa tsisy tohiny intsony. Io ny fanontaniana izay mipetraka ary manitikitika ny sainy be sy ny maro. Izay moa no masaka azonaroso tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny videontsika ary tsarovy hatrany miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa any amin'ny sisy tao atao atagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.